Takariva ny alakamisy fa 12 ny volana febroary taona 2024 manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanany fanomezana isika dia ny fanarahantsika ny fandaharana zoiteny isaky ny alakamisy alina tahaka izao eto amin'ny fahitalavitra Dreamin. Ny fandaharana zoiteny sy ny fahitalavitra Dreamin manontolo dia maneho ny fiara-miory amin'ireo izay praitandrazana malagasy niarambona tamin'ny fandalovan'ny rivodoza gezany teto Madagasikara izany, ary miombo ihany koa ho an'ireo izay tsy manan-kelofana very fananana tao anatin'izay fandalovan'ny rivodoza izay ao anatin'izay rehetra izay moa no anehoana ny firaisan-kina sy ny firaisapo eo amin'ny samy malagasy etrehana ny loza voajanahary izay tsy vaovao intsony ato amin'ny firenena fa saika atrehantsika foana rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao. Enary izay ny fo izay ny lava fa tolotra avy hatrany ny vahintsika amin'ity alina ity. Tsy izy izany fa Andriamatoa Philippe Rajoelina, izy moa dia mpamakafaka politika diaspora ihany koa, ary nasaina manokana ho eto amin'ny fandaharana zoiteny mba hitondra fomba fijery vaovao manoloana ny tontolo politika izay atao hoe nialohan'ny fahatongavan'ny rivodoza gezany iny nafanafana ny adevitra politika hoe misy rivotra fanakorontanana fahafa eto amin'ny firenena. Inona marina ny tena zavatra mitranga mampamakafaka politika na analista politika azy hanona sosika azy ihany koa hoeto amin'izay fandaharana zoiteny izay. Misaotra betsaka tompoko mankasitraka anao nanaiko vahiny ny fandaharana tamin'ity androany ity. Elaela ny antsonanao, tsy teto toerana foana ianao amin'izao fotoana izao, sendra tafahoana isika teny amin'ny rehetrarehetra teny tamina lanonana maro samihafa dia nahitanao ary nanasanao. Misaotra, tonga soa. Miarabanao namana Andriatsoa Nianja, ary ny voalohany teniko aloha dia maneho ny fiaraha-miory amin'ireo izay niaran'ny ireo tsaboana rehetra zany niaran'ny voana, ary miombo tanteraka amin'ny praitandrazana izay mandalo fotoan-tsarotra amin'izao fotoan'izao noho ny rivodoza izay mandalo. Dia faly tonga eto afaka miresaka, afaka manana zo hiteny. Enary tompoko, iveriko fa mety fampanaraka ny fandaharana zoiteny ihany ianao na tsy teto toerana ary fa ny fanontaniana petraka aloha zany mahakasika indrindrindrindra aloha tsika hitodika amin'ny zava-mitranga eto Madagasikara, indrindrindrindra ny fetrehantsika an'ity vokatra na nytakaitra napetraky ny rivodoza gezany ity. Andriamatoa Philippe Rajoelina, ahoana ny fomba fahitanao aloha ny fandraisana andraikitra entin'ny fitondrana ankehitriny ao anatin'izay fiatrehana loza izay, satria ratsaivina roa andro mialohan'ny fahatongavan'izay rivodoza izay dia efa niaraka tamin'ny vahoaka tany Tomasina ny mpitondra fanjakana notarehan'ny colonel Randrianirina Mikael. Ny fahitako azy moa dia misy ny tompona andraikitra izay manao ny ezaka rehetra azo atao manoloana ny rivodoza. Ino rivodoza moa dia voajanahary, tsy fantatra hoe ohatrany ahoana ny fitraikany, mahery sa manahoana, ary hita ihany koa hoe avy hatrany dia nakeny amin'ilay toerana hiaran'ny voina zany, izay dia hitako hoe zavatra mety satria mifanakaiky amin'ny vahoaka ny mpitondra, zava-dehibe zany. Tenako moa zany amin'ilay mandalo eto dia nahazo ny SMS avy amin'ny BGRC izay mampandre hoe misy fotoana tsy azo ivoahana, misy fotoana alerte rouge zany, ary andro azo vao hoe afaka hoe mivoaka zany satria efa dila zany le rivodoza. Raha ny fahitako azy amin'ny fomba fijerotra zay dia hitako hoe araka ny tokony izy ny fandraisana andraikitra, ary miezaka ny tompona andraikitra hanao ny tokony atao. Somary tsy mbola fahita ihany ilay hoe mpitondra tonga miaraka amin'ny vahoaka mialohan'ny hatongavan'ny loza izay anjady amin'ny vahoaka malagasy. Ohatrany ahoana fahitanao izay fiovana izay? Zava-dehibe satria mampiseho hoe tsy lavitra anareo, ary afaka avy hatrany dia maka fepetra eo anoloany ny zava-misy, tsy misy elanelana, tsy misy hoe miandry tatitra, fa avy hatrany dia maramila moa no mitondra antsika, dia tonga dia avy hatrany dia miatra zany raha misy baiko na misy fepetra tokony raisina. Zavatra tsara.
voim-pirenena no tapahana atao anatin'ny filakevitry ny ministra moa zany a izay nitanterahana nampitendavitra omaly aloha zany zay filakevitry ministra izay a ny antso ny firaisakina fifanomezan-tany eo amin'ny samy malagasy ihany koa ny mpitondra ahoana ihany koa ny hevitra ao mahakasika izany. Misy efa hitako miely ankehitriny ny antso fandraisana anjara raha hoanainy amin'ny mipetraka ny ivelany malagasy ampielezana diaspora moa fihantsoana azy fa malagasy ampielezana ny tena izy dia efa misy sahady ny fiantsoana fandraisana anjara amin'ny atao hoe cagnotte ohatrany hoe cagnotte lechina ohatran'izany dia samy mandray anjara ny tsiraray mino fa amin'ny fotoana mamety azy araingana diaingana dia ho tonga any amin'ireo le trabona miendrika ny ampiana na amin'ny tompona andraikitra izay mikarakara an'izany izay mety fanampiana na ezaka avy amin'ny fianakaviabe malagasy ary anisan'izany malagasy ampelezana. Maro ny faneho-kevitra moa zany izay naneho ny ataontsika hoe fiaraha-miory amin'ny vahoaka malagasy isan'ny re hita tao anatin'ny tambazotra ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izay maro dia maro moa zany ny ataontsika hoe réaction tao anatin'izay rehetra izay hoe ohatrohatry ny ahoana sasany mbola niteny hoe aiza mifanenjehana ny filoha teo aloha ao anatin'izay rehetra izay asa tsy tiako avahanao tsara ilay hoe firaisankina sy ilay hoe raharaha mety mbola hanenjehana ilay filoha teo aloha. Raha mikasika ny trabona ny resanao mikasika ny trabona moa zany ny tompona andraikitra no voalohalarana amin'ny fikarakarana an'io asa hoe amin'ny fomba ahoana hoe hidiran'le hoe Andry Rajoelina amin'izay resaka izay. Nanao fanambarana izy zany nanao fanambarana atao hoe niara-ory tamin'ny vahoaka izay le izy. Fa nio-kevitra na olona anankiray miara-ory amin'ny vahoaka azo atao izay ny mety hoe fitsikerana raha ohatra misy ny fomba ataon'ny tompona andraikitra zavatra hafa izay fa ny fahitako azy moa zany dia ankehitriny manao ny azo atao rehetrarehetra mbola eo amin'ny fahamehana antsika izao ny tompona andraikitra dia zaho manokana tsy mahita hoe inona hoe tsy azo sakanana zany ny olona ny fiaraha-miorina ohatran'izany amin'ny malagasy. Enary zay no mahakasika an'iny fa hidirantsika avy hatrany angamba ny tontolo politika faraparany teo nisy zavatra nanahirana ihany teto amin'ny firenena tao amin'ny teraka ady-hevitra moa zany teo faneho-kevitra maro samihafa voalohany indrindra ilay fitsidia ny filoha teo aloha Andry Rajoelina tany Eswatini ary le mbola nilazany fa hoe ny voizana moa zany hoe mbola filoham-pirenena izay avy hatrany moa dia naneho fanambarana ny fitondrana fanavaozana hoe fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena ny tranga tahaka ireny ny fanakorontanana hita ihany koa izay ny ahahany rehetra dia hoe misy firenendehibe eo ambadika ilay fanakorontanana misy eto amin'ny firenena indrindrindrindra amin'izao fitondrana fanavaozana izao tena isambarany maro matetika moa dia hoe la France ihany koa izay nanome ny zoam-pirenena ho an'ny Andry Rajoelina filoha teo aloha ahoana ny fahitanao an'izay tontolo politika izay zany amin'izao fotoana izao hoe niala ilay filoha teo aloha izay frantsay manahoana ilay firenena ny fireneny moa zany amin'ny fananana ny zoam-pirenena eto le fitondrana fanavaozana ohatrohatry ny ahoana mety zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Ya Madagasikara moa dia ao anatin'ny SADC tsika membre ny SADC zany ary amin'ilay atao hoe principe de subsidiarité dia ny SADC no solitena ny Union africaine reo zany no atao hoe organisme international indrindrindra amin'ny resaka hoe raha iraisam-pirenena miadity mikasika Madagasikara fomba fanaona atao hoe lobby ankehitriny zany raha misy le filoha taloha miteny raisina filoha-mpanjakana hafa ary tenenina ohatrany hoe mbola filoha-mpanjakana dia tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena satria eto Madagasikara dia efa niova ny filoha efa niova zany hoe raha filoha teo aloha nandraisana azy dia mety azo ekena fa raha hoe filoha mbola manana mahafiloha azy dia tsy mety raha zay lafin'izay dia tsy mazava le izy tsy manaraka ny tokony atao ary tokony resahantsika ao amin'ny fivorian'ny SADC na ny Union africaine manaraka eo ny fanajana ny fiandranam-pirenen'ny Madagasikara.
rehefa izay no izy satria zay fomba fiady satria izay le atao hoe instance internationale dia anjarany Madagasikara no miasa sy miditra amin'ny fandresena lahatra ary io dia tena isan'andro zay le atao hoe lobby na eo misetry ny SADC zany na ny Union africaine zany na ny Union européenne zany na ny Frantsay na ny États-Unis satria ireo rehetrarehetra eo no miaraka maneho ny hevitra ahafantarany aty ivelany tsika eto Madagasikara mantsy mahita fa niova ny fitondrana efa tsy ohatsony ny mpitondra taloha miova zao ny fitondrana mandeha zany zao ny fepitoana atao hoe fametrahana ny fanavozana mazava amintsika zay tsy voatery mazava amin'ny olona ny ivelany zay zany hoe misy asa ary toizany mba ahafahana le hoe sarin'ny Madagasikara hoe miova voalohany manaraka ny constitution na hoe mbola ao anatiny ny fenitry ny atao hoe constitution ordre constitutionnel ary manazava hoe zao ny anay no hitondranay an'izy ity ka reo interlocuteur eo dia mila resena lahatra misy travail de lobby zany tokony atao ary tsy mbola zay fotsiny fa mbola hitoy io misy sommet de l'Union africaine hitoy io misy fotoana mety hisy ninina sommet zany tsy maintsy misy travaux de couloir ataon'ny mpitondra taloha dia anjara mpitondra ankehitriny manao ny asa sy ny ohatrany hoe avy hatrany dia manomana an'izany fiatrehana an'izany mba ho resy lahatra ireo interlocuteur antsika ny yaya be deaibe makasika an'le hoe la Frantsa ao ambadiky ny zavatra rehetrarehetra satria ratsaivina fa nany famoahana ny filoha teo alohany Rajoelina teto Madagasikara aza dia nandeha ny resaka hoe fiaramanidina ny tafika Frantsay no tonga atao Sainte Marie naka azy rehefa naterina hélicoptère tao izy ao anatin'izay ihany koa moa zany lay resaka nationalité izay ananany amin'ny Frantsay azy apetraka moramora ny Frantsay ve no hoe olony no nasorona teo amin'ny fitondrana ny fisina Frantsay miditra any amin'ny Sainte Marie mitondra filoham-pirenena ivoakan'ny Madagasikara dia azo lazaina hoe fanitsikitsahana ny fiandrianam-pirenen'ny Madagasikara zay azo lazaina zay raha jerena kosa ny zavatra ataon'ny Frantsay amin'izao fotoana izao dia tsy anisany ny apanga ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao eto Madagasikara ny Frantsay zany hoe ny safidy izy ny amoaka n'ilay filoha taloha fa kosa nanome hoe zay miara-miasa aminareo apetrao ny lamina tediavinareo fa izay afaka miara-miasa ary nisy voatsela fandraisany any tany Frantsa ny ministry ny raharabahiny malagasy Christine Razanamaso ary nitety ireo tompona andraikitra rehetra ministry ny tafika ny ministry ny raharabahiny zany hoe misy reconnaissance zany avy amin'ny Frantsay ny autorité misy eto Madagasikara. So de diplomatie mety tsara velatsy ihany zany na ivelany fotsiny satria mametraka ihany ny maro ao ambadika. Ny anankiroa ny zavatra tsy maintsy jerevana ny ray dia ny principe amin'ny relation internationale iny misy fomba fanao izy iny dia ny faharoa atsika malagasy dia hoe aiza ny fiandrianam-pirenentsika io ny tena sarobidy indrindra ary rehefa manao fifandraisana amin'ny Frantsay tsika dia jerena hoe atraizany ianao no manaja anay ary atraizitsika ny afaka miara-miasa ka raha misy zavatra ohatran'ireny matsy le atao hoe casus belli zavatra mampiady zany dia misy kosa ny zavatra hoe aiza ary ny miara-miasa profoy fa vonina ny ara-miasa aminay nareo profoy fa ny manome dignité indrindrandrindra ny vahoaka malagasy tsy mitondra Frantsay io ny miresaka ohatra tsika resaka ny Îles Éparses zao ohatra dia anisan'ny efa matetika efa resahako moa fa averiko eto izy androany hoe ny raharaha Îles Éparses dia tsy ao anatin'ny tsy raharahana président anankiray sy président anankiray raha ohatra hoe ery Rajoelina Ramampianina miara miresaka amin'ny François Hollande zavatra anankiray iny Emmanuel Macron miresaka amin'ny Andry Nirina Rajoelina zavatra anankiray rehefa vita fepitoana iasan'ireo ny firenena mitoy ihany ny vahoaka mitoy ihany fa ny fifandraisana eo amin'ireo tompona andraikitry ny Madagasikara indrindrandrindra ireo olom-boafidy sy ny olom-boafidy any Frantsa miresaka ireo ny sénateur miresaka ny élu ny député miresaka ary misy ireo parti maromaro any Frantsa miresaka ary eo mahavita manova ny opinion nationale any Frantsa ary le izy zany dia tokony traité de peuple à peuple fa tsy traité d'un président à un autre zay mandalo reo ny raharahan'ny Îles Éparses dia raharaha na souveraineté ara-tantara fiandrianam-pirenena malagasy dia ohatran'izay zany hoe tsika rehefa mijery Frantsay dia aza mijery fotsiny amin'le hoe mitondra Frantsay io zay amin'izao fotoana izao io
fa hoe aiza no ahafahany ny frantsa ny vahoaka sy ny atao hoe ohatra hoe ny région any frantsa miara-miasa amin'ny région tsika eto zao be da be ny asa vita na ny lalakely na ataon'ny frantsay zany tena zany tsy hoe miara en frantsa fa manazava ny saitsika tsy ikatona anatina ohatrany hoe fatezerana na koa fahakiviana fa kosa mametraka hoe mitovitsika ianareo zany manao an'izay zao ny anay ka tia ny tediavinay aminareo zavatra tediavy malagasy am'izao dia zavatra concret inona ny azo natao roa atao rehefa tsy hanao nareo misy ny olona manao concret na ny Chine io na ny Russianina efa mitomboka manantona ny malagasy amin'izao fotoana zao ny Madagascar a le choix souverain de choisir ny partenaire Madagascar a le choix souverain de choisir ses partenaires anisan'izany ny France fa tsy afangarontsika fotsiny ny fanapahan-kevitry ny président frantsay sy ny fiaraha-miasa antsika amin'ny vahoaka frantsay samihafa matsay fanontaniana mba tiako tena apetraka mihitsy anao moa zany diaspora ihany manao ahoana ny mba fomba fijery ny any ivelany ireo teratany vahiny any ivelany sy monina any zany rehefa manaraka ny vaovao aty Madagasikara zay mety hoe tafaresaka aminareo ihany koa na manao ahoana ny opinion makasika ny raharaha misy aty Madagasikara raha misy zany a ataontsika tonga dia mahitsy zoiteny tsy mivilivily azo atao hoe ny raisiny ny any ivelany ho zavatra tsara le fiovana fitondrana satria hoe nisy zavatra tsy mahafaly tsony ny vahoaka ny hetsika ny vahoaka misy ny resaka jiro misy ny resaka ny rano ary mitaka ny zony ny vahoaka dia nihititra ny mpitondra vaovao naka ny fitondrana dia miezaka amin'izao fotoana zao mametraka ny atao hoe fanavozana zay zany mazava amin'ny olona any raha amintsika zany dia jery ihany indrindrindra ny avao frantsa ohatrany mampitahy ihany zareo Madagasikara amin'ny hoe mety hitranga eto amintsika zany ampitahiny amin'ny hitranga tany amin'ny atao hoe Sahel zany hoe tany Niger tany amin'ireo tany afrikanina zay somary enjakenjakana ny azy ny fiakaran'ny mitondra maramila tany ary nisy rupture mihitsy ary amin'ny frantsa dia nijerevany ary zay mahatonga zareo mahita hoe afaka iaraha-miasa Madagasikara zay zany ny zavatra anankiray ny zavatra hoe mety hoe tokony atao mazava dia rehefa misy resaka amin'izao fotoana zao dia voaresaka ny ravatomanga any Maurice sy hoe fanotokondona-bola be da be misy koa resaka amin'izao fotoana zao ndraindray mantsy le resaka teny manidina dia anisan'ny malaza amin'izao fotoana zao dia hoe misy karazany ohatry hoe mafia eto manao zavatra mila ampahafantarina ny opinion internationale na tena zava-misy zay ny ilantsika eto Madagasikara mangarahara zavatra mahitsy marina ary mandala ny rarana mba ialana amin'ilay mba ialana n'izay le image zay satria zay zao le eno manontany ianao dia valiko raha hoe inona ny malaza dia zay no malaza ary fantatry tsy hoe fantatry tena misy mafia teto hoe misy ohatrany hoe karazana ataontsika hoe ina re fitsona zany finiavana te anao fomba amampanaotra ny taloha amin'izao fotoana zao raha sanatria misy zany dia tokony atao mazava hoe inona tokony atao manoloana zany mba tsy hisiny zany raha tsy misy zany dia mila zavaina hoe tsy misy zany fa zao tsara ny fandehany zay ny valiteny raha ohatra hoe atao amin'ny fomba hoe tsy mivilivily zany mbola iresaka an'izay régime amin'izao zay tsika rehefa avy eo fanontaniana tiako apetraka ihany koa nanao antso ilay mpanjakany Eswatini iny tamin'ilay fionana tamin'iny zany hoe miantso ny iverenan'ny Madagasikara amin'ny ordre constitutionnel eo amin'izay ilay fanontaniana ianao mampahay amin'ny resaka politika hoe fa tsika ty mo karakory tsara moa zany tsika ty satria tsika ty ka mbola anaty constitution ko ahoana indrainy hoe ordre constitutionnel ahoana teo ihany koa le mady hevitra amin'ny hoe intérim sy tsy intérim sy ny sisa ahoana ny fahitanao zany aloha raha situation ohatra zao zany politiquement parlant zany fahafantarany rehetrarehetra n'izao zava-misy eto amintsika zao zany ny zava-misy moa zany ohatra hoe ny Union africaine dia manana objectif izy ny atao hoe objectif à 2030 hoe tsisy tsony fiakarana fitondrana ka avy hatrany dia miakatra fa tsy maintsy mandalo fifidianana zay ny Union africaine zay natonga ny Union africaine firaisambe africaine automatiquement amin'le jour vao hoe nisy ny 17 octobre angamba n'izay vao niakatra zany ny hoe fitondrana vaovao dia tonga zareo dia nanao suspension à Madagascar in'le suspension à Madagascar iny iny no tenenin'le mpanjaka io zany fa fempitoana tao aorianany iny na ny investiture tamin'ny 17 octobre nanatrika teo daholo ny représentant ny comité international
ary taorinan'iny dia nitoy ary noty rehetrarehetra taorina fandalovan'ireny le atao hoe ny OIF ny Union européenne sy namany dia samy mana miteny zany ny tena marina tsy akiteny fa anisan'ny hoe fihetsika hoe ao anatin'ny ordre constitutionnel tsika anjarantsika eto Madagasikara amin'izay manazava an'izay sy manadio ny zavatra misy ohatra zao zahay ao anatin'ny fiombonana antoko maromaro atao hoe siapy sehatra ifarombonany antoko politika dia anisany mamolavola feikevitra mba hisinna pacte de responsabilité zany afahantsika miroso any amin'ny accord politique anankiray satria raha nao départ à zéro tsika ary tsy maintsy isy départ à zéro mazava zay zany le tediavin'zareo am'le teo retour à l'ordre constitutionnel dia tsy maintsy misy kosa fifanekena andraikitra eo amin'ireo olona rehetrarehetra hoe andao aritsika anao an'io fa raha mivaliteny omeko zany dia ny constitution atsika amin'izao fotoana zao dia eken'ny olona na dia fantatra ary fa tsy mifanaraka amin'ny tena ny esprit zany ny eken'ny olona na eo amin'ny lettre ary fantatra hoe tsy ao anatin'le tena constitution tamin'ny tena izy raha tsy zany tsy ara-iasa amintsika ny ireo partenaire technique et financier zay mahazatra ary miara-miasa amintsika izy amin'izao fotoana zao fanjaran'ny Madagasikara manadio an'izay raha mifazoko anazy le fimpitoana hoe roa taona zao tokony anadiovana an'izy io ametrahana tsara an'le izy ary fantatry ny io mantsy le hoe droit du peuple à l'autodétermination avy amin'ny Nations Unies izy io ny vahoaka dia afaka manana zo isafidy aizany andianany rehefa misy zany amin'izao fotoana zao ny vahoaka tady fanavozana ka misy autorité miasa ho an'izay fanavozana izay dia tsy maintsy ataoko hoe manaiky ny fisiny zao situation zao ny fiarahamonina firaisamonina pirenena any ivelany enary somary hiditra amina fanontaniana hafa kokoa somary resaka n'ilay fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny mihitsy isika satria araka nambaranao teo hoe asa ny tadiavin'ny vahoaka zavatra tena azo tsapahitanana ny tadiavin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao anefa ny ataontsika hoe na ny flou na ny prime ministre dia tena be deabe ny fanenjehana izay miatra andridridrina mitambazotra tserasera zany be deabe ny compte maro samihafa izay manenjika sy sasany areo tena hoe hosoloana mihitsy ny prime ministre isy ny remaniement sy sisa ao anatin'izay rehetra izay fa fantaniako ao anatin'izay ahoana ny fahitanao an'izao système misy zao fotoana tokony ikitiana azy ve zao sa hoentina amin'izao hatramin'roviana aloha satria be deabe koa nefa mitany hoe varavo daholo ny institution rehetrarehetra sy ny anina dia alohantsika mameriny manangana vaovao mihitsy indray sy sisa elao any io constitution io sy sisa ahoana ny fahitanao azy mba hisiana efficacité an'le régime zany eo anatin'le refondation ny fantaniana dia hoe anangana vaovao tsika dia inona ary le vaovao eo amin'le famaritana le vaovao zany no mila fantarina tsika zao amin'izao fotoana zao miresaka ny atao hoe fanavozana dia miditra amin'ny fempitoana hoe iresantsika moa rehefa avy eo ny hoe atao hoe concertation de la diaspora zany afahan'ny olona malagasy any am-pelezana zay vonona ary maniry andray anjara amin'ny atao hoe concertation nationale na fikonandoa pirenena fa ny tsy dia ampy angambony io zay amin'izao fotoana zao dia fahalalana hoe aizany lalana andehanana ohatra zao raha ohatra zany tsika miteny hoe andao tsika hanao refondation andao tsika hanao concertation dia samy hafa ny hoe mandefa ny ohatrany hoe andeha hitsitika ny fokotany rehetrarehetra na ny firaisam-pokotany na ny faritra na hoe inona ny hevitrareo fanangonan-kevitra zay zany hoe collecte zany ny ataontsika consultation nationale zany zay fa tsy concertation nationale tsaratsara kokoa raha ny hevitray tokony isy tarikevitra zany efa apetraka ohatra hoe inona ny atao hoe souveraineté économique inona ny mode de gouvernance ilainy eto Madagasikara ary tena fanaraka amin'ny sotoavina mamalagasy inona no fepetra tokony ataontsika hitandrovana vao nyresaka teotsika fiandranam-pirenena ahoana ny tsonjovantsika any tontolo ny tantsaha ny tontolo ny ivelan'ny atao hoe tanan-dehibe anie dia tsika zao mitaraina amin'ny jirosorano atao aty amin'ny tanan-dehibe fa mivoavoaka ny tsika mbola betabe ny zavatra ny économie zany resaka économique eto amintsika mbola tara dia tara zany rehetrarehetra zany tokony ohatrany hoe ary nisa zany koa ny hoe resaka administration ohatrany ahoana ny type d'administration fitantanam-panjakana ilayntsika raha zay fotsiny ary ny famizana thématique ohatran'izay dia manampy an'le tokony zay ny atomboka ary tokony atomboka ny tombotra andraikitra amin'izao fotoana zao hoe ny hevitray ohatran'izao ahoana ny hevitrareo zay le atao hoe fikonandoa fa tsy hoe
antanina ny olona dia avela manao ny torapo ny rehetrarehetra dia angonony reny dia ho hita eo zay azo tsoahana ohatra ny lasa mitsambikimpy ihanytsika raha zay concertation zay concertation fa le fomba hitondranan'le firenena amin'izao fotoana zao ny fitondrana amin'izao fotoana zao zany dia fahitako azy hoe ao anatina phase de eo moa zany le mot hoe transition ny institution ato amintsika dia tsisy tsona fa tsy ny assemblée nationale no institution atao hoe nationale satria tsy otsolo zao ohatra ny sénat dia ny mpitondra zany eo gouvernement exécutif zany dia ny assemblée nationale ihany ny en faceny ny assemblée nationale nefa fantatsika fa mbola le assemblée nationale tamin'ny mandat teo aloha eo zany no ahitana fa mbola tsy misy an'izay le période ataoko hoe sadasada misy atsika amin'izao fotoana zao zay ny anton'le atao hoe misy fifanekena ndraikitra mila apetraka zany hoe lamina hitazomana ny io feptaona io ho feptaona ahafahana manao zavatra araka tokony ho izy misy balizy nefany ny balizy zany dia raha ohatra zany amin'izao fotoana zao ny misy mpitondra tsika dia tsy mpitondra voafidy tsy élu akory matombo tena zany tena hoe resaka mahitsy noho izany tsy azo ataony ny filoha amin'izao fotoana zao ny mampiditra ny Madagasikara na engagement sur le long terme na engagement zay mety babetsika eo amin'ny resaka ara-toe-karena na amin'ny resaka trosa zay tsy ny fanarahany ny institution satria mbola banga ny institution rehetrarehetra mbola banga ny ataoko hoe contre pouvoir zany hoe eo amin'le resaka concertation ihany tokony isy fikonandoha alohan'ny anapahana hevitra mila mpitondra tsika hitondra any amin'ny concertation nationale mitondra any amin'ny fifidianana ary anisan'ny anatin'ny fifidianana ny hoe ina no lalam-panorenana sahaza nyity firenentsika ity fa ny fandraisana kosa fepetra avy hatrany hoe tsika makary zao nanaovantsika azy dia miverina amin'le zavatra tokony ialana amin'izao fotoana zao ary dia efa nataony ireo teo aloha ary tsy mety dia le hoe anay aloha zao ny esprit républicaine mantsy hoe chose publique res publica zany hoe soa hitambarana io soa io ary ny tokony ho izy ny administration dia tokony républicaine tsy mirona zany tsy partisan ny maramila dia tokony républicaine ny fitsarana dia tokony républicaine rehefa tratra zay vao république eto amintsika efa filoam-pirenena maromaro mifanesy zay dia isaky miakatra ny filoam-pirenena dia ny manodidina azy miteny hoe anay aloha zao ary tsy manao an'le asana ohatrany hoe contre pouvoir na séparation de pouvoir ireo institution androm-panjakana rehetrarehetra fa tonga dia misaliny an'iny anisan'izany ny ACC haute cour constitutionnelle dia zay ny mampitongilana le izy ka raha misy dérive dia tsy voafetsony le dérive satria lasa samy mieritreritra ny tenany hoe anay aloha zao ny amin'izao fotoana zao zany tokony misy balizy hoe tsy azo oharana ny engagement tsy azo atao ary tsy maintsy manao mangarahara mba tsy isin'zay le hoe anay aloha zao fa tokony hazavaina tsara ary afaka atao tsara mihitsy mifampidinika raha ohatra ka misy fepetra mety hoe tsy mety amin'ny eritreretra rôleny zay le hoe zoiteny anjara asan'ny citoyen zany hoe maha-olo-pirenena ihany koa no manao hevitra raha ohatra avy hatrany hoe misy zavatra tsy mety natady hitongilana dia tonga dia avy hatrany dia maneho hevitra zay zany no tokony hitako hoe amin'izao fepitaona zao tsy maintsy misy atao zay le atao hoe vigilance citoyenne ny antsonay hoe andromaso pirenena andromaso pirenena tsina manara-maso ny zava-misy rehefa mety dia kena fa rehefa tsy mety dia aloha tonga dia ifampitenenana hoe tsy mety raha zay ny fomba fahitanao le fitantanana ny firenena fanontaniana tsotra be ary tiako hazavainao ma hoe mpamakafaka raha-pirenenanao no hoe hotazomintsika ao anatina roa taona ve zany zao système misy zao hoe io le filoha dia io le antenimera-pirenena irery tsy misy antenimera-dolo mazava moa ve mbola antenimera-dolo tsy mbola possible fifidianana efa ny tena zany ministry ny aty tany sa ialana le naranty ialana le lampandrena république hafa evatra dia horavana le institution dia ho apetraka normal hoe asiana ny CSTC ohatra le teo aloha reny zany dia ho ane ampasiana olona izay fanarahany rehetra eo reto natao atsimba zaza dia reto natao mba hisiny lay fiandanjahan-kery resahanao teo ny aveko ihany hoe ny zavatra tena hoe important zany hoe ny zavatra tena zava-dehibe dia voalohany mandeha ny toe-karena eto Madagasikara ny faharoa ny fahafahantsika miara-miasa amin'ny ireo
tsy voatery hoe partenaire technique et financier dia hoe olona avy any ivelany manindry antsika fa ilayntsika ireny hatreto aloha amin'ny resaka toe-karena. Eo no mahatonga le zavatra nresahako teo hoe misy olona mifanatona zany amin'izao fotoana izao mandinika hoe aiza ho aiza no isy karazana fifanekena ndraikitra pacte de responsabilité mba hitazomana ny tanàna ny firenena amin'izao fotoana izao manaraka ny rariny sy ny hitsiny tsisy hoe miaopefy kanefa kosa nefany mba tsisy ny atao hoe ohatrany hoe tsy fahafahana manao ny zavatra zany satria misy vida zany amin'izao fotoana izao institutionnel misy situation constitutionnelle zay te atao hoe tena hoe ekena fotsiny le izy fa ambigu dia rehefa izay le izy fifanekena eo amin'ny samy olom-pirenena no hitondrana an'le izy raha ohatra zany misy karazana fanantenana teo amin'le hoe fiovana mpitondra misy tokony hafainganina zany ny fanazavana ny hoe inona natao hoe fiovandrafitra satria fiovana mpitondra ny vita zao fandrafitra mbola tsy miova fa hoe ho aiza arytsika ny concertation nationale nefa azonay anazy anisan'ny hoe fanampiana ny mpitondra alalana hoe aiza ny lalakale inona ny zavatra apetraky ka raha azo atao ny mitondra ohatrany amin'izao fotoana izao mba rahampatonga n'le atao hoe vanim-potoana anaovana nio le fikonandoam-pirenena io dia eo no ahafahana manapa-kevitra zao zany ny rafitra vaovao na fifidianana anaovana ny rafitra vaovao dia zay tsika voatonga any ny ilaina ihany koa ankoatran'izay zany dia raha ohatra satria tsy mety le mievahevotra an'izao tsy atany tsy aparafara dia eo ny ilana corps politique teo moa nisy ny accord politique navoaka hoe ty misy accord politique raha vao daholo zao zavatra rehetra zao tsy voatery hitrifana ny fanaovana accord politique fa mila mitsinjo ny asin'ny maha-olo-pirenena ny rehetrarehetra sy tombontsoa ny malagasy ray manontolo zany hoe isaka ny faritra rehetra ary vahoaka rehetra zay le atao hoe territoire et la population dia eo ny ilana an'le hoe pacte de responsabilité zay ny siapy namoaka anazy za ray androany ohatrany hoe namoaka loha loatra ialaziko tsiny amin'ireo namana rehetra ao fa ny atongavana dia raha raisin'ny mpitondram-panjakana zay sosikevitra zay avy any amin'ny siapy dia anaovana accord politique hifanarahany rehetrarehetra hoe samy tompona andraikitra dia io accord politique io zany no lasa mametraka karazana tsy constitution io fa io no départ anankiray point de départ ahafahantsika manatanteraka ny fifidianana rehetrarehetra satria io no afaka hifanarahantsika io zany karazana pacte io zany natao contrat io natao hoe accord politique mametraka ny rehetrarehetra amin'ny andraikitra misy azy ary amin'izay fotoana izay dia hisy ny rafitra mpanatanteraka dia hisy koa ny rafitra mpanara-maso zay tsy misy amin'izao fotoana izao ny isan'nalinana ihany koa rehefa nijerijery ny vaovao makasika anao moa zany tao anatin'izay sany voy an'le hoe madio manana ianareo tao anatin'izay ohatra ny tiako hitondrana fanazavana ihany izy io satria zao moa tsika tena ilain'ny mpitondra fanjakana ny mieno ny feo rehetra fahana mametraka n'ilay fitondrana n'ilay firenena arak'izay tolona ny joroany le vahoaka ny mifandeha moa izay zany amin'ny hoe miezaka mampivory ny malagasy any ivelany ampelezana anao karazana fikaonandoha zany hoe concertation au niveau région amin'ny diaspora satria ny diaspora zany ny malagasy ampelezana ny diaspora tsisy hoe chef tsisy hoe président diaspora zany tsy existe zany fa olona samy hafa samy manana association samy manana ohatrany hoe zavatra ataony no fandray tendro zay zany ny zava-misy dia ny etretinay dia hoe sokafana fe-potoana ahafahana maneho hevitra ahafahana ny malagasy any ampelezana tsy miandra le concertation nationale efa ty amin'ny ligne d'arrivée zany fa afaka manomboka dia maneho hevitra atao malalaka faneho-kevitra zoiteny ary nizaniza manome hevitra dia fantatra tsara hoe hevitra x dia iranina z no namoaka an'le izy dia amena ny asany zany rehetrarehetra ka ao anatin'le proposition ho avy zany anisan'zany io le resahanao io anankiroa ohatra zao hoe raha vaty aminay zany ny proposition ndray zany mitesika an'le hoe fond de solidarité pour la dignité FSD afaka resantsika rehefa avy eo dia le madiomanana iny moa le madiomanana projet de société izy io raha amin'izao fotoana zao matsy raha analyse politique ny resantsika dia ohatrany hoe miverina amin'ny tantaritsika dia misy safidy anankiroa zany ny eo anatria ny PRRM safidy voalohany dia na ny modèle tamin'ny 1972 zany hoe régime militaro-civil Gabriel Ramanantsoa mitondra dia misy ministre gouvernement militaro-civil zay rehefa tonga ny octobre 1972 dia nahazo fe-potoana 5 taona
nanaovana référendum rehefa mitondra nefa izy a dia teo ny ministre ny atandry Sara Ratsimandrava miaraka amin'ny hoe atao fokon'olona sy ny rehetrarehetra dia teo koa ny ministre Rambahiny Didier Ratsiraka miaraka amin'ny hoe politika tozazimuta fialana amin'ny zone France sy ny rehetrarehetra fa tsy nisy idéologie tena mazava zany io fa nefa samy miezaka amin'le hoe fanavozana daholo fitondrana amin'ny atao hoe fandrosoana Madagasikara ny développement zany samy manana fomba fijery ny fandona indraindray le fomba fijery dia ny farany inachevé io zavatra io dia tonga ny 5 février 1975 sy ny 11 février 1975 modèle ray iny ny modèle faharoa ndray kosa dia ny modèle 1975 satria tamin'ny filoha Didier Ratsiraka niakatra teo dia tonga izy ny 15 juin 1975 dia tonga avy amin'ny hoe miaraka amin'ny atao hoe révolution socialiste malagasy zany hoe projet de société miaraka amin'ny atao hoe boky mena satria soratana le izy ary miaraka amin'ny hoe asiantsika république vaovao république démocratique ny Madagasikara ary izy ny filoha mitantana zay moa any amin'ny farany fa zay tao anatin'le package zany ka le madiomanana zany dia fomba fijery ny hoe tsika malagasy dia manana olana amin'ny atao hoe manan-karena tsy haintsika zany manao manan-karena satria tsika manana culture ohatran'ny hoe manao ady varotra foana raha ohatra zany any ivelany raha misy hoe 2 euro ty zavatra ty dia raha ohatra ianao hividy an'iny dia miditra ianao 2 euro dia safidy ianao dia mame vola ianao 2 euro dia voaka avy eo ianao tao amin'le mpivarotra le izy dia lasanao le entana fa mividin'le izy ny sandany dia 2 euro foana ny malagasy raha misy 2 euro io dia le mpivarotra avy hatrany dia hiteny ohatrinona ka io dia 20 euro izy dia le ana miteny hoe ataovy 1 centime dia manao ady varotra zay le hoe esprit de marchandage nefa zay zavatra zay zany mahatonga antsika indraindray rehefa manao zavatra le vidin'le izy 2 euro zay zany tena hoe valeur vénale izy économique fa mety lasa 4 euro iny dia mahazo le mpivarotra mety 50 centime iny dia non 50 centime vola le mpivarotra dia raha 4 euro dia vola le mpividy fa tsy mazava tsara zay zany hoe tsy mahitsy zany hoe eo amin'le hoe manao arena mihitsy zany hoe manan-karena no ohatran'ny hoe tsy dia tena vitantsika sam'izao dia ny ohatran'ny hoe sosikevitra zany dia zao hoe tonga fotoana ametrahana ny eto Madagasikara fiarahamonina madio manana sady madio ny manana madio ara-tsaina manan-tsaina madio ara-panahy manam-panahy ary indrindrandrindra madio arena manan-karena miaraka manan-karena fa amin'ny fomba madio zany hoe ny rehetrarehetra malagasy rehetra dia mendrika anan-karena fa mila atao mazava amin'ny fanaovana famadiomanana dia ilana ny fametranana atao hoe soa fitantanana zany hoe fitantanana mampiatra ireo sotoavina malagasy rehetrarehetra ray fotsiny nraisiko hoe nidinitra ny tava no hinanana zany hoe ny asa no mahatonga anao manan-karena ary zany rehetra zany dia ao anatiny atao hoe fiverenana andohasina le toko fahatelo zany io ny fiverenana andohasina tsy hoe fiverenana andoharano any amin'ny tantara taloha fa kosa fametrahana ny malagasy rehetrarehetra azo miasina malagasy rehetrarehetra ny mila départ à zéro tsika ny départ à zéro satria misy maro amintsika misy ny hoe voaolana voalatra misy olona niafy teo amin'ny fiainany nanampy ny zandriny nanao sacrifice ho an'ny zanany misy ireo niasana amin'ny fomba hoe tsy nangalatra mihitsy nefa tonga ny retraite mahantra zany hoe be dabe zany le very asina zany ny malagasy ny olom-pirenena very asina koa fahamarinana very asina ny atao hoe miasa dia mahazo vola dia zany rehetrarehetra zany zay le atao hoe fiverenana andohasina amin'ny alalany inona amin'ny alalany soa fitantanana ary inona ny tanjona mba samy madio manana tsika rehetrarehetra na ny faritra rehetrarehetra Madagasikara na ny saranga rehetra eo amin'ny vahoaka izy fisempotoana moa anaovana an'izay fanahany fa sao le resaka hoe mahasovo bokon'olona ny ao anatin'le hoe atao hoe concertation nationale zany dia mieritreritra hoe inona moa zany no atao mandinika hoe isy collecte zany hoe inona ny ataonareo eto angonina ny hevitra sy ny rehetrarehetra zay zany manao sosikevitra hoe tsara voalohany aloha raha ireo mpitarika ny refondation na reo manao an'le concertation zany maneho le resantsika teo hoe vedikevitra hoe tia ny vedikevitra tediavinay ho tavavoaka ahoana ny hevitra seritsika dia isaky ny fokon'olona dia misafidy mahasovo bokon'olona karazana ambassadeur zany io ohatra hoe telo isaky ny fokon'olona dia tokony isy olona zay ny olona ao amin'le fokon'olona zany hoe amin'le fokotany zany na le faritra anaovana le izy misafidy solotena ireo soloteny ireo zany ireo no mahasovo zany hoe ireo ny ambassadeur hitondra ny teny sy ny safidy
efa mifanarahany le fokon'olo reo dia rehefa mandeha izy any amin'le concertation régionale na mandeha izy any amin'le concertation nationale dia izy no mitondra ny teny ka raha efa izy fifidianana hoe option A, option B sa option C dia zareo no mifidy ary zareo reo raha misy zavatra vaovao any amin'le fionambe zany le fikanandoam-pirenena dia avela mihitsy izy hiantso indray ireo fokon'olona ny eviany zany hoe ohatran'izao ny ady hevitra ato ka tia misy vedikevitra mila safidianantsika ahoana ny hevitritsika dia reo olo reo no andeha hifidy any amin'le aty amin'le concertation nationale inona dika zay hevitra zay tsotra be zay natao hoe grands électeurs amin'ny ohatrany hoe ny république rehetrarehetra anany ohatra zao sénat ny grands électeurs no natao hoe grands électeurs zany olona fidin'ny olona tamin'ny faritra manao azy dia misolo tena anazy hifidy any amin'le fotoana dehibe zay isafidianany Madagasikara ny lalana alehany sy ny hoaviny dia izay zavatra zay no zay hoe sokevitra moa ny atao hoe afaka ampiana ao anatin'io le fanaovana an'le fikarakarana ny fikonandoam-pirenena io mila an'izany tsika satria ny fokon'olona tokony mena ny maizy azy fokon'olona tsy voatery hoe zay ataon'ny vahoaka no izy hoe peuple zay matsy hoe peuple population foule ndraindray fitsaram-bahoaka zao hitantsika fa fitsaram-bahoaka tsy izy zany hoe raha ohatra ny folona ny enonao torapo ny enonao na hoe sainao manodany kibo ny vahoaka dia ndraindray manaonao foana izy fa ny vahoaka mila misafidy ary be da be ny olo-kendry sy ny olo-marina amin'ny toerana rehetra eraky Madagasikara misafidy izy solo-tenany io le mahasovoam-pirenena mahasovoam-pokon'olona matsy azafady dia le mahasovoam-pokon'olona no mitondra ny teniny dia avy eo mamerina ny manao tamberina hoe zao ny zavatra tapaka ary indrindrindrindra fotoana hifidianana zay maha grands électeurs azy dia izy no mifidy ndresaka n'le hoe fikoanandohan'ny diaspora ianao teo possible ve na natanterahana an'izany financièrement techniquement hiatehatra ny fitondram-panjakana ve reo diaspora reo ary tena fanontaniana tiako apetraka ihany koa tena liana amin'ny fiainam-pirenena tokoa ve izy ireo ary tena rehefa milamina ve le firenena dia mba mahatsiaro an'le firenena koa reo diaspora reo mba misy ve ny vola vahiny mba miditra tia Madagasikara sa dia samy mana samy ahany fotsiny ilay rehetra dia izay no tena tiako anontaniana ao anatin'izay ina koa ny tena etaeta andreo diaspora reo zany amin'izao fotoana izao ia am'sotranao indrindra mametraka izay fantenina izay satria vome alaise rehefa zay resaka izay no resahantsika ny diaspora moa zany araka teniko hoe malagasy ampielezana reo zany tsy hoe ny mifanjakana nandefa azy reo tany fa reo zany mandranto reo mitady ravinahitra mandranto fianarana indrindrindra mandranto asa misy migration économique zany no ny antony hoe aty amintsika mety hoe tsy tafavoaka dia hoe mitady ravinahitra zany ny malagasy rehetrarehetra ampielezana raha manontany ianao hoe mieritreritra Madagasikara ve valiny eny tena mieritreritra Madagasikara mihitsy tia andray anjara amin'ny eto Madagasikara valiny eny tia andray anjara mihitsy ary ny malagasy ampielezana dia manao ny atao hoe reconstruction identitaire ry malagasy raha ohatra izy aty amintsika zany dia betsaka amin'izao fotoana zao misy ankizy kely hitanao miteny frantsay ny akanjo atao hoe importé manao akanjo sy amérikana na frantsay na occidental nanaovantsika azy fa rehefa tonga any misy azy ny malagasy mielipatra neraka zao tontolo zao dia misy natao reconstitution identitaire iragasy no enona akanjo gasy no anaovan'ny sasany rehefa makany amin'ny tokantrano malagasy ianao dia tsy maintsy misy symbole Madagasikara foana ary izay mahatonga ny malagasy ampielezana mivory na anty anatin'ny fiangonana zany zay misy rafitra maromaro na amin'ny resaka sport misy natao hoe rencontre nationale sportive resaka sport na aty amin'ny activité humanitaire be da be mihitsy ny association eo amin'ny 2000 à 3000 ohatra na France fotsiny jerevana zay mandray anjara amin'ny aty Madagasikara hoe mandray anjara ve izy eny tompoko mitondra vola ve izy entre 500 millions 400 millions d'euros par an no entin'ny malagasy avy any ivelany amin'ireo fianakaviany amin'ireo activitény ataony dia izay reconstitution identitaire zay vao me manakaiky mampifanakaiky azy amin'ny aty Madagasikara eo koa ny tambazotra izay misy ahafahany rehetrarehetra mahalala ndraindray ary ny olany no aingana kokoa amin'ny fahalalam-baovao no milina aty tsika matsy tomboka teo amin'ny année ataontsika hoe 90 teo dia no niparika zany ny réseaux sociaux sy ny amin'ny alalan'ny internet taloha erasika ny zavatra zany hoe général anankiray manana information bebe kokoa noho ny maramila anankiray nefa amin'izao fotoana zao ny vata maramila mety mieux informé azy noho ny général zany hoe en réseau zany zao dia izay koa no hoe ao amin'ny latin'le fomba fijery akapobe sady mamaliny hoe ina ny etaeta
dia ny malagasy ampelezana anie dia ao anatin'ny singa anankiray ao anatin'ny fianakaviam-be malagasy ary raha zay zao no ny antanina dia nieritreritra dia hoe ny malagasy ny atao hoe service de la diaspora dia tokony tsy apetraka ao anatin'ny atao hoe ministère ny affaires étrangères hoe raharaham-bahiny fa tokony atao anatin'ny ministère ny population ny zavatra takiny ny etaetan'ny malagasy any ivelany a ampelezana dia mitovy amin'ny takiny ny eto ihany izahay zao a dia mitaky ny hoe tokony hanana carte d'identité daholo ny malagasy rehetrarehetra satria raha ny UNICEF no antanina dia 1 million ray tapitrisany malagasy tsy manana carte d'identité amin'izao fotoana izao nefa feno taona raha antanina ny UNICEF dia misy eo amin'ny 2 millions 2,5 millions ny ankizy malagasy zany hoe apahy efatry ny latsaka 8 taona tsy manana acte de naissance izahay zany raha fa mitaky zay hoe ataovy ara-dalàna ny droit civique zany hoe fananana taratasy mangataka ho anay zay fa mangataka an'ireo 1 million tsy nahazo ireo sy ireo ankizy 2,5 millions tsy nahazo ireo raha mangataka zay hoe fahafahana manatanteraka ny zo mifidy dia mangataka ihany koa zay amin'ireo malagasy rehetrrehetra zay misy tokantrano anankiray olona 5 ao telo mahazo mifidy afaka mifidy anankiroa tsy afaka mifidy zany hoe ny liste électorale apetrakitsika ny loi électorale zany miaraka amin'ny liste électorale miaraka amin'ny circonscription électorale dia tokony amrariny sy nitsiny ka mahazo n'izany daholo ny faritra rehetrarehetra eto Madagasikara angatahanay zay fa koa mahazo koa zay any ivelany satria olo-pirenena raha misy zao resahako ohatra passeport zao dia isaka 5 taona tsy maintsy soloina nefa ny tokony izy raha mba atao 12 taona io dia ny malagasy anankiray avy aty Madagasikara zany te hivoaka dia misy any indray mandeha sy nivoaka mandoha vola be izy fa 7 taona aty aoriana na 10 taona aty aoriana izy vao mivoaka fandroany dia mbola sainao mandoha vola be ny vidiny ino moa zany fetoana zany ny frais d'avion makaty amintsika rehefa lafo be dia mbola sainao mandoha vola be ihany ny olona ka roatra hoe passeport zao mana tsara sy ohatrany hoe manafainga ny fifandraisan'ny malagasy fianakaviam-be malagasy ny fanaovana ohatry passeport farafakely ny 10 taona fa tena tsara 12 taona ohatra zany etaeta maromaro ohatran'izany no angatany malagasy any ivelany zay tsy ho anazy rery fa izy dia mitovy amin'ny malagasy aty ihany samy mangataka izy ny zo ifidy dia zo ho an'ny malagasy rehetrarehetra tsy misy olona eto ary tsy ao anatin'ny liste électorale tsy araka ny tokony misy zany droit civique zany anisan'ny angatahana ihany koa ary raha ohatra afaka manampy misy projet anankiray ihany koa tiako hampalalana misy ny atao hoe anisan'ny olazaina zany io amin'ny fikonandohan'ny diaspora sy ny fikonando-pirenena hoe manana projet zay ohatra ao anatin'ny efa volavolaina efa ela moa izy io ao anatin'ny atao hoe club 1808 zay misy anay ihany koa zay ny atao hoe FSD Fonds de solidarité pour la dignité inona le izy aty amintsika dia misy ny atao hoe ONE Office national pour l'environnement misy ny atao hoe ONN Office national pour la nutrition zay misy ny atao hoe conseil national de la nutrition migérer anazy ary misy ny atao hoe politique nationale PNNN de nutrition mikasika ny atao hoe nutrition tonga angamba amin'ny fotoana zao anaovantsika ireo samy rattaché amin'ny primature Office national de solidarité ONS zay misy board zany mikarakara anazy atao hoe CNS Conseil national de solidarité anao inona hikarakara ny atao hoe Fonds de solidarité pour la dignité FSD zay tsy inona tsy akory fa caisse de solidarité sociale any France ohatra zao misy ny atao hoe caisse de sécurité sociale fantatsika angambany zany hoe rehefa mandeha any amin'ny hôpitaly ianao na naisanaiza le anao dia misy apahany raisin'ny fanjakana fa tsy fanjakana le izy fa le caisse de sécurité sociale izy no mamenao an'io ny olona tsy maintsy mandoha vola amin'io ny entreprise mandoha vola amin'io dia io zany ahafahan'ny hôpitaux afahan'ireo toerana rehetrarehetra hitsabona mandeha fa ny olona koa mba prise en charge zany eto amintsika zany anisan'ny tena hoe zavatra tokony jerena akaiky dia hoe maninona ny olona rehefa tena efa marary vao makany ny hôpitaly ohatra zanako zao nanao izy médecin fa nangataka mihitsy izy anao stage taty Madagasikara dia tany Majunga izy nanao dia izy hoe papa ici izy les hôpitaux ce sont des mouroirs satria teny tany maso mihitsy efa marary le olona efa tsy azo tsabona tsony no tonga any satria tsy manambola ny malagasy sy ny zanaka malagasy ka ty caisse ty zany ty Fonds de solidarité ty dia zao ny ilana azy manome fitaovana ilaina amin'ny hôpitaux d'urgence rehetrarehetra manao prise en charge ny soins d'urgence rehetrarehetra zay zany ny tanjon'le fonds fa io fonds io ihany koa
satria andray anjara amin'io ny diaspora dia afaka prendre en charge ny fampidina ny razana avy any ivelany satria tsy mety malagasy na teo verifaty ary ankehitriny raha sanatria misy lasana ny malagasy any am-pelezana dia tsy maintsy manao tsy paipaika satria tsy niomana tamin'izany fa ny fisiny io zavatra io dia raha ohatra ohatra hoe manao vignette ve sa visa nanaovana azy mety 50 euros mety 100 euros mutuelle any mantsy amin'izao fotoan'izao milefa 100 euros zany minimum raha ohatra 200 000 malagasy zany ka samy mandoa 100 euros isa-taona dia manana kesitsika atao hoe 20 millions zay renouvelable isa-taona ampiasaina ty amin'ny trésor public malagasy andraisana andreo zay le fonds de solidarité fihavanana ane zany fa atao anatina rafitra hoe raisina reo le malagasy rehetrarehetra tratra ohatra ny trabona resantsika teo misy fonds de solidarité pour la dignité io ny maharary tena hoe tsy manambola satria tena mila itohany la mio koa hoe misy évacuation sanitaire ilaina ny évacuation sanitaire doa ny olona manan-karena rery fa ny fonds de solidarité manampy an'izay fa ny malagasy ihany koa manana ny dignité ny zavatra hita mantsy dia rehefa misy fanampiana ty dia hoe USAID efa tsisy tsona fa hoe don de USAID don du peuple américain zany ny hita zany na hoe don de croix rouge international fa amin'ity kosa dia hoe malagasy manampy ny malagasy mifanampy satria fonds de solidarité de la dignité vola alohany reto ary amin'izay fotoan'izay koa dia afaka manana satria efa manao adidy ny malagasy any ivelany dia tokony hanana zo mifidy tokony manana zo enona rehefa misy zavatra ataony fianakaviam-be malagasy tsy azo sarasarahana aloha zay ao anatin'ny mystère en population dia ao nanaovana ny FSD io rattaché amin'ny primature ONS CNS FSD ampiaritsika io anisan'ny zavatra azo atao zany ianao miteny misy hevitra vaovao hoe anisan'ny hevitra vaovao zay enary fanontaniana farany amaranantsika ny fandaharana tiako apetraka aminao ny hoe karazana ataontsika hoe système fitondravana ohatrotrany ahoana no tsara apetraka eto amintsika io mantsy misy le voy hoe fédéralisme sisa misy karazany maro samy miteniteny eo daholy anao henoko any miresaka ny resaka fédéralisme io ohatrotrany ahoana moa zany teny esprit ao anatin'io fa nytanina tena tiako apetraka koa dia zao voaresaka ny gène rehetrarehetra amin'izao fotoan'izao hatrany amin'ny Y fa za mieritreritra hoe misy adino ihany ao anatin'le génération satria raha atao hoe mijery an'le salatona an'le hoe dia atretony Y dia atretony zao ahoana ny filazana an'le olona atao hoe fa le bebe mitovitovy aminareo zany ao anatin'izay rehetra zay efa nahazo expérience efa manatraikefa inona koa no mety adraikitra ho raisina ovaliko zany zay farany zay dia aveo ao miresaka le fédéralisme ny tsara mihitsy ary tena ilaina ny fietsehany atao tanora foana mantsy mihetsika ireo re zany le Gen Z zany zao Gen G zany misy moa zany atao hoe Gen Y ihany koa fa za mahita fa ny malagasy efa nanana ny expérience ny première république deuxième république ny troisième république satria miresaka fédéralisme tsika efa firany zay république nandehanantsika zay dia misy ny génération zay atao hoe atsona hoe jeunesse jeunesse zany jeunesse éternelle reo le atao hoe génération sacrifiée rehefa miteny an'izany hoe génération sacrifiée dia misy ambaratonga na mino fa misy namana maromaro sy ireo mpianatra rehetrarehetra sy ihany malala zany hoe génération sacrifiée zany hoe tamin'ny malagasisation dia nisy fotoana zay sady nanao teny frantsay nanao malagasy dia aveo zay nanao malagasy tanteraka dia aveo zay tonga teny amin'ny université dia mbola génération sacrifiée to aminay zany cobay zany zay tamin'ny raha fampianarana rehetrarehetra dia nakapetsandreo reny rehetrarehetra dia nianaranay ary nanao service national hors force armé ny sasany nanao mitabe ohatran'izany zay nafinaritra daholo rehefa jerevana fa efa tonga amin'ny vanim-potoana manana traikefa ireo ary ireo zany tokony mba misy ny Gen Z tsara be fa aleo koa ny jeunesse mba andray anjara satria ny fomba fijery efa matotra efa apaisé ary afaka mijery amin'ny recul ary tsy voatery hoe hiazakazaka aka toeram-panjakana satria fa samy manana maizy azy daholo ireo tokony jerevandreo ary tokony fotoana hijoroana indrindrandrindra iarovana amin'le rariny sy ny hitsiny hiadivana amin'ny atao hoe mafia hidivana amin'le hoe fitadiavana tonga dia manan-karena aingany zay au détriment le arem-bahoaka sy le atao hoe res publica zany hoe le soam-bahoaka zany zao anisan'ny rôle zay zao appel anankiray verina avy hatrany amin'le atao hoe fédéralisme ny anazy zany ny atao hoe safidy amin'ny constitution dia tsy maninona io aleo io sokatra aleo io isy
fa azavao tsara kosa hoe inona tena antom-pisin'le izy satria raha tokantrano moa zany dia roatra madama manontany hoe inona ny akanjo tsara ty sa ty sa ty dia rehefa te amaly ianao dia ohatranao hoe ianao no tena tsara zany hoe tsy misafidy ianao fa ozy ianao ianao no tena tsara zay rehefa ohatrano zay zay nyvaly baltamina tena mety fa raha amina constitution dia Madagasikara ny tena tsara zany hoe zay mahasoa Madagasikara no izy ny tena atahorana fotsiny dia zao rehefa miteny fédéralisme dia mibetsaka amintsika no mandray hoe aloha mitokana aloha anaovanay azy autonomie zany fa ny fédéralisme ny tena anarana tena hoe fédération zany fédéralisme dia raha ny États-Unis zao dia ny devise ny États-Unis dia hoe pluribus unum zany hoe maro be lasa anankiray zay maha États-Unis azy fitambarana no ny rina raha ohatra manao mitentsika hoe confédération helvétique dia ny Suisse zany dia misy natao hoe Suisse allemande Suisse italienne Suisse française te hitambatra ny Royaume-Uni ohatran'izany ihany koa na ny zareo tany Allemagne ary dia navita nisy ny Prusse sy rehetrarehetra ara-tantara dia nitambatra daholo zany hoe tsy fotoana fampizarazarana Madagasikara akory no ilaina fa kosa fanomezana autonomie économique ny faritra tsirairay zay le hoe esprit républicain tsy hoe anay aloha zao na hoe anay ny faritra eto zay zany tsy maintsy edivana fa kosa aleo hitambatra Madagasikara ao anatina état unitaire fa fortement décentralisé zay zao ohatra no fomba fijery ny leader fanilo ary efatra amin'izay fortement décentralisé indrindrandrindra fortement décentralisé sur le plan économique zay le hoe samy madio samy manana ary ny faritra rehetra tokony ahazo an'izay fa kosa tsy hoe anay rery ty dia zay tianay atao ao fa kosa manana tamberina ndraikitra misy péréquation nationale ary misy zay ny tena nisan'ny teny ilaina ary ilaina amin'izao fitondrana misy amin'izao fotoana zao ihany koa dia ny mangarahara ny hoe inona ny ataonao nakaiza ny vola nampiasainao inona ny tanjonao fa ny tsara kokoa dia ny faritra ao amin'ilay faritra no maka décision any mahasoa anazy amina dingana sasatsasany dia aty amin'ny national zay mahasoa ny firenena mba hisiny atao hoe gouvernance de proximité ilaina zany ny fédéralisme apetrao le izy ataovy hoanay zao de constitution unitaire fortement décentralisé aleo koa ny constitution hafa raha misy dia eo le misafidy amin'le sompam-pandresahanao fa Madagasikara ihany no tokony andresy amin'io gagnant zany ary ny vahoaka malagasy ny tokony azo tombontsoa zay ny tena izy esprit républicain mahafinaritra ny fanazavana entin'Andriamatoa Philippe Rajoelina fa makafaka politika jeunesse moa izy teo jeunesse éternelle mazava be zay marahantsika fandarana ary amena 2 minitra ianao mba hitondrana afatra ho an'ny vahoaka malagasy tahaka ny vahindrehetra eto amin'izao iteny ia mamerina ny fiaraha-miory sy ny fiombonam-po amin'ireo trabona amin'izao fotoana izao satria fotoana sarotra no lalovan'izy ireo fotoana sarotra ihany koa no lalova Madagasikara satria fotoana safiditsika izao mety misy ireo mpitondra teo aloha tsy maintsy anao ny adala politika ilaina misy mitondra amin'izao fotoana izao efa anatin'ny fitondranany koa misy ny adala politika efa misy tsy azo ditsity zany fa ny tena tsy maintsy tsy nozovintsika nefany dia ny fahatongavana amin'ny atao hoe esprit républicain zany hoe le hoe soa hitambarana hoe tsy anay io tsy anay rery io tsy anay aloha fa kosa hoe res populica zany hoe soam-bahoaka ny zava-dehibe ka anjarantsika tretra zany ny manana an'izay finiavana hifanantona hiresaka ary ny malagasy ampelezana mamaly le fantaninao teo dia tena ao anatin'ny finiavana te handray anjara ary misokatra zany zao ny vanim-potoana andraisana ny sosikevitra tretra avy amin'ny malagasy ampelezana tretra misy natao hoe concertation diaspora afaka jerevantsika amin'ny page Facebook afaka mandray anjara daholy efa eo mpanomanana zay izay mpanomanareo dia tsy fondateur akory fa initiateur zany hoe tsy tompony fa mpisava lalana izay fa mitady mpiaradia efa tonga zao ny ao Canada efa tonga zao ny any États-Unis ary ny rehetrarehetra samy manao ny anjarany amin'ny toerana misy azy ho tonga amin'ny fotoana manaraka moa ny atsipriany amin'izay fa miantso ihany koa zany tsika rehetrarehetra malagasy any ivelany na GNZ tsika na GNS na iza fa andray anjara amin'io amin'ny ampatsorana sy ohatran'ny hoe amin'ny fomba mahitsy zany tsy Philippe Rajoelina no miantso
fa ireo tsika izahay mpisava lalana zany fa ary tsy Philippe Rajona ny tompony fa ny malagasy ampelezana rehetra satria amin'izao fotoana izao tsika no afaka maneho hevitra amin'izao fotoana izao tsika no afaka tsika tsy donneur de leçon fa manao fandraisana anjara briky amin'ny malagasy ny fianakaviam-be malagasy satria firenentsika iombonana izy ity dia izay no faniriana hoe engany tsika rehefa miona manaraka dia hisy fandrosoana amin'ny fametrahana rafitra sy lamina mitsinjo ny soa mba hoaka isika eto Madagasikara izay faniriana. Eny ary misaotra betsaka anao Andriamatoa Philippe Rajona nanaiko vahiny izy moa dia mpamafakafaka politika tsy diso a dia filoha-lefitry ny antoko leader fanilo ihany koa betsabetsaka ny ataontsika hoe manamaizy azy ny vahintsika tamin'ity androany ity ary inona fa tondra hevitra vaovao indray ho an'ny firenena izay fandaharana nataontsika teto androany izay. Mankasitraka antsika rehetra ihany koa any atokantrano any ary mbola miara-miombopo mamerina ny fiarahana miombopo ihany koa amintsika malagasy rehetra izay niara-ny vonina taorian'ny fandalovany rivodoza farany teo zany. Metraka mandrapitafa manaraka indray.